Salama daholo. Akaiky tia ny krismasy dia androana zany anazava hoe inona marina moa le krismasy satria tsy mety le mampiesona sy mandainga ny filazana fa naterahan'i Jesosy ny krismasy 25 décembre sy ankalazaina. Tsy mety raha ohatra hoe ampiasona foana ny ankizy sy vokisana lainga foana zany ny olona. Ka tsaratsara raha mba misy olona ohatranay zao mba manazava ho an'izay tsy mahafantatra, manazava ho an'izay miesona amin'ny zavatra lazain'ny baiboly. Dia androany anazava inona moa zany ny tena hoe nankalazaina amin'io krismasy io fa io zany tsisy resaka naterahan'i Jesosy zany. Naterahan'i Jesosy zany ary tsy fantatry ny zareo mpaminany akory ary tsy fantatry nizaniza tsy mahafantatra akory oviana marina Jesosy teraka satria ny baiboly miteniteny fahatany. Dia zay indrindra no tena tiako resahana hoe lazaina fa tena Andriamanitra le baiboly. Raha ohatra hoe misy olona miresaka aminao dia misy contradiction anaty zavatra resahan'le olona, misy zavatra tsy mifanojo, misy zavatra tsy mitombo anatin'le zavatra resahin'ny olona, dia anao ve dia mbola ino an'le olona? Averiko ihany. Raha misy olona miresaka aminao dia ny zavatra resahany mifanohitra, dia mbola mino ve anao ny zavatra resahan'le olona raha ohatra zavatra resahany raha mifanohitra? Dia ohatr'izay ihany ny baiboly. Ahoana moa ny inonao baiboly hoe tena Andriamanitra raha ohatra zavatra lazainy anaty baiboly raha mifanohitra sy ny sabadimbadika tsisy manaraka amin'ny zava-misy marina amin'ny tantara? Ka ahoana ny tean'Andriamanitra anazy? Forsena fotsiny hoe tean'Andriamanitra nefa zavatra mifanohitra. Mamadika baiboly ianao anatin'ny pejy anankiray ny Matthieu sy Luc mifanohitra ny zavatra lazainy amin'ny lafiny tantara sy amin'ny zavatra be dia be. Dia inona moa mikasika n'izay mifanohitra izay indrindra? Satria hoe ny ankizy dia ampiasona fo teraka 25 décembre Jesosy raha jerentsika atao amin'ny zavatra zavain'ny Luc sy Matthieu hitanareo anaty baiboly zany araky ny fanazavan'ny izy moa Matthieu dia tamin'ny andron'ny Hérode no naterahan'i Jesosy. Hoe Hérode zany tonga avy any zany magy dia nandalo tao amin'ny Hérode hoe izay andeha hijereny zany mpanjaka zany dia hoe any Betlehema zany naterahana. Dia raha dinihina zany Hérode nefa maty tamin'ny 4 taona talohan'ny taona iray. Ahoana moa nanazava an'izany? Satria tsy tiako le hoe avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ manjary lazaina zareo fa hoe nisy marina Jesosy matoa misy ny avant Jésus-Christ sy ny après Jésus-Christ. Fa bebe olona amin'izao fotoana izay manao hoe avant notre ère na hoe après notre ère. Ka teneniko zany hoe i Hérode zany maty 4 taona avant notre ère, avant ny taona 1 zany araky ny Matthieu. Satria anatin'ny Matthieu miteny izy Hérode nanao zao namony zaza latsaky ny 2 taona, dia raha araky ny Matthieu zany dia tokony miteraka taty zany Jesosy. Nefa Hérode voafaritra tsara anaty boky ny Romanina fa nanjaka tamin'ny ino moa zany niteraka tamin'ny taona 370 talohan'ny eratsika dia maty tamin'ny taona 4 talohan'ny eratsika. Voasoratra zany ary tsy azo lavina zany satria nisy ny zanaky Hérode ny solo anazy Archelaus moa sa Archelaus, verifiana rehefa avy eo. Dia ity le olona ity dia tsy azo sorina eo, tsy azo atao ninina satria misoratra tsara fa nisy mpanjaka teto. Da misy an'izany nisy vola teto tamin'ny anaran'ny Hérode dia voaporofo tsara zany fa Hérode dia maty tamin'ny taona 4 talohan'ny eratsika. Da resta ny Matthieu tamin'ny andro Hérode no nateraka an'i Jesosy dia tokony tany zany Jesosy niteraka taleloha tany. Nefa raha rasitsika indray izy moa ny evanjelin'ny Luc dia nilaza izy fa ina moa tamin'ny fisoratana anarana nataon'ny Romanina no natonga ny Josefa sy Maria nakany an-tanindrazana, fiainana an-tanindrazana tany Betlehema. Dia
iny tantara itetra ny foronina iny. Ka raha ohatra resaka fisoatana anaran'ny romanina no resahana, dia taty amin'ny 9 taona l'an 6, satria io fisoatana anarana io dia voarakitra anatin'ny bokin'ny tantarany romanina. Ny romanina misoatra dolidolidolina rehetra fa tsy hoe Jesosy tsy fantatra akory ny naterahany, tsy fantatra akory ny date de naissance, tsy fantatra hoe tamin'ny taona firy, tsy zatra fantatra mihitsy ny Jesosy, fa ny romanina mipetraka daholo ny azy. Sady magaga hoe tsy voaresaky ny romanina mihitsy Jesosy anatin'ny boky. Dia tamin'ny andron'ny Quirinus no nisy ny fisoatanarana. Ka raha ohatra tamin'ny andron'ny Quirinus tokony teraka teo amin'ny taona fahelina zany Jesosy. Dia zany nisy 7 taona be zao fanohitra ny zavatra telazainy Matthieu sy Luc. Dia zany dia raha débile. Nareo milaza fa mpaminany reo milaza fa Andriamanitra misignale andreo. Ka raha Andriamanitra zany misignale andreo dia maninona ny diso ny zavatra lazaindreo? Evangelize. Dia tsy maintsy ve nareo hoe tena ity baiboly ity hoe tena Andriamanitra marina, fa le mampiesona zany. Dia azavaiko koa ny zavatra lazain'ny Matthieu sy Luc mikasika ny ina moa zany naterahan'i Jesosy. Avetsika miresaka hoe ahoana moa ny foronan'ny tsy an'le izy vato. Dia zao araky ny filazan'ny Matthieu dia Josefa sy Maria mipetraka tao Nazareta. Araka filazan'ny Matthieu mipetraka tao Nazareta. Dia rehefa tonga le Luc moa zany fa tsy Matthieu. Araka filazan'ny Luc dia mipetraka tao Nazareta, zay mahatonga ny hoe Jésus de Nazareta, Jesosy avy any Nazareta. Tao Nazareta ry Josefa sy Maria. Dia noho ny fisoatana anarana zay ny lazainy Empereur Auguste, dia nidina nankatia Betlehema zareo amin'ny tanindrazana. Satria Betlehema dia tanindrazan'i Davida, Salomon, Davida, dia le jiosy tena izy zany. Dia nankaty Betlehema, dia aveo 7 andro nataon'ny Jesosy, dia niprezentena tao Jerosalema izy tao amin'ny temple, tao amin'ny synagoga. Dia aveo niverina tamin'ny Nazareta zareo mipetraka tany. Fa raha jenareo amin'ny evanjelin'ny Matthieu dia tsy zay ny fandehany fa Josefa sy Maria mipetraka tao Betlehema. Dia teraka tao Betlehema i Jesosy. Teraka tao Betlehema Jesosy. Dia miala avy any ny magy nanaraka ny kintana manandramo, dia nandalo tao Jerosalema tao Hérode, milaza fa hoe misy mpanjaka manaraka ny kintana manandramo zay fa hoe aty arakaikaiky aty misy iza moa hiteraka zany mpanjaka zany. Dia nahenon'iny iza moa Hérode, dia niteny moa zany Hérode tamin'ny magy hoe andana jereo any, dia aveo miverena tena reo fa za koa mba hiakoko aminazy ozy Hérode. Dia rehefa nisignalen'ny anjely izy reny magy zany tola cadeau miora sy zava-manitra rehetrarehetra taty amin'ny Jesosy tatya. Dia aveo zareo andeha hody, dia théoriquement andeha hody, rehefa andeha hody izy moa ry magy dia andalo amin'ny Hérode ao Jerosalema. Nefa tsy nandalo zareo sy misy ny signal hoe ratsy be nge ny planina ny izy moa Hérode. Dia vao naheno Hérode hoe tsy nandalo tao magy fa tonga dia mipaha, dia tena tezitra mafy Hérode. Dia napakevitra izy andefa miaramila andeha hamono zaza latsaky ny rotaona. Zaza latsaky ny rotaona tao Betlehema, ho tapahany daholo zaza latsaky ny rotaona. Zay famonona zaza latsaky ny rotaona zay tsy hitanao n'aiza n'aiza anatin'ny bokyny tantara na ny mpanoratra tamin'izany andro zany, ry Flavius Joseph, ry Setoana, ry Tacite, tsisy resaka mihitsy, tsisy rakitra mihitsy makasika zany famonona zaza latsaky ny rotaona zany, fa fampiasonana zany. Dia
hoe na ino zany ny signalen'ny anjely Joseph sy Maria hoe ho avy reo tamony zaza latsaky ny taona de nitsoka tany Egypte zareo. Tsoka tany Egypte zareo rehefa naheno fa maty Hérode de andeha hiverina atia Bethlehema saingy le zanaky Hérode le Aquarius ny teniko teo iny mbola dictateur koa de tsy niverina tany zareo fa direct nakany Nazareta de nijana tany Nazareta. Zay ny araky ny Matteo de fanohitra be zany nino moa zany zavatra lazain'ny baiboly tsisy mandeha amin'ny laona. De inona marina moa zany ny le Christmas zany tena marina. Inona marina ny tena marina amin'ny Christmas. Zary zany. Dia inona marina moa zany ny zavanitranga tamin'ny Desambra zay nangalarin'ny kristiana lazainy fa naterahany Jesosy io zary tsy existe akory naterahany Jesosy tamin'ny andro Desambra zany. Sinanareo fo zany afaka maminavina hoe ny mpiandromby teny Antsaha teny Akalamanjana ny mpiandromby 25 Desambra zany tany amin'ny Moyen-Orient impossible nisy mpiandromby any Akalamanjana, impossible zany, andro rinina zany, tsy possible zany. Ambisony zany teraka any anatin'ny any ambalanomby n'importe quoi zany hoe tsy teraka inona moa zany ririnina mihitsy Jesosy fa mampiesona ny baiboly sy ny kristianina. Fa ny tena marina dia ny olona taloha ny manao fety nankalaza ny solstice d'hiver. Solstice zany de raha jehanareo ohatra zao le paozin'le tany ty masoandro de mihodina amin'ny masoandro le tany. De misy fotoana zany ino moa zany lava kokoa ny andro no ny alina arakaraky ny position le tany mihodina amin'ny masoandro. De misy fohy kokoa ny alina mihoatra ny ino moa zany mihoatra ny atoandro. Ka le solstice d'hiver zay nino moa zany le 21 Décembre dia ny andro farany fohy indrindra. Zany mandeha zany ririnina maizina foana ino moa zany ny alina no lava koa no ny atoandro de manomboka eo amin'ny solstice d'hiver satria ty mihodiny ty mihodina ohatra zao io ohatra zao ny ataon'ny tany mihodina ohatra zao de eo amin'ny 21 Décembre izy manomboka melava eo zany le point de départ manomboka melava amizay ny andro mihoatra ny inona moa zany ny alina solstice d'hiver io. De eo manao fety io satria fataperan'ny andro rina sy andro rina zany enjana be taloha. De rehefa manomboka maresy zany faresen'ny azavana amin'ny maizina zany ity 21 Décembre ity. Io le ina moa zany solstice d'hiver ny tenako teo satria na ny resaka Pâques setraretra zany de zavatra forona daholo teraka maty tamin'ny Pâques Jesosy fa solstice d'été reny mifanaraka amin'ny mouvement tany daholo ny fety rehetraretra hoe Épiphanie sy rehetraretra n'importe quoi. Fa eto zany manao fety ny olona taloha rehefa vita ny ina moa zany rehefa vita ny tapitra ny ririnina. De fankalazana ny fety atsoina hoe Saturnal. Io Christmas io tsisy fety kristiana mihitsy fa Saturnal zay andriamanitry ny ina moa zany ny hazavana Saturne. De manomboka 17 Décembre ka hatramin'ny 24 Décembre ny manao fety ny olona mpanompo santo zany mpanompo fanty zany sy ny kiliba sy ny jetilisa manao fety amin'ny andro fa tsisy resaky kristiana sy Jesosy zany oka tsy ifampiesony. De Saturnal de aveo ny Romanina koa talohan'io ngamba talohan'ny tany amin'ny talohan'ny taona
raha zany taloha tena taloha be tany de mitraisme ny fety nakalazana tamin'io fotoana io satria misy ny Andriamanitra tsona hoe mitra zay hoe teraka avy anaty vato de miaraka amin'ny torche sy épée de le matanjaka be le mamony taureau zay ny sariny miaraka amin'ny taureau épée sy torche zay ny dieu mitra zay dieu perse tany amin'ny empire ottoman tany ka ny romana nandeha niady tany de ny miaramila romana reo zay nahitany zay nipetraka tany amin'ny perse tany de nitondra le tradition taty amin'ny ino moa zany Europe ka dieu mitra no nanao fety koa tamin'io fotoana io zany hoe fetin'ny mpanompo sambo zany satria mitra zany tsy Andriamanitra aknetretinareo fa Andriamanitra ny olona sasany pay de tonga izy moa ny romana tsy navavaka tamin'ny masoandro Sol Invictus zany hoe masoandro mpandresy zany azavany eto de tamin'ny andron'ny Constantin amizay empereur Constantin 1 sy Théodose tany amin'ny 4e siècle tany de nanomboka efa vataka amin'ny histoirany hoe concile de Nicée nanamboarany zareo baiboly tamin'ny andro Constantin natambatra baiboly sy rehetrarehetra iny nalaina zay m'intéressé Andrilafa zay tsy m'intéressé Andrilafa hoe évangile apocryphe arina daholo zay tsy faraka am'le filinina de vita amin'ny baiboly de natao religion d'état ny christianisme tamin'ny andro empereur Constantin de tamin'ny fotoaniny amizay 12 Constantin hoe aleo raha tonga de manao fety daholo tsy inona ny mpanompo sampy tamin'ny fotoana io ny prevy sy ny jetilisa tamin'ity solstice d'hiver ty de aleo raha kalena amin'io hoe teraka teo Jesosy de zay natonga ny Christmas na 25 décembre hoe teraka Jesosy le mpamonjy Jesosy zazakely de hira daholo nareo any am-piangonana fa teraka Jesosy mankalaza fahaterahany Jesosy tsy atompoko fetin'ny inona moa zany fetin'ny païen fetin'ny gentilisa fetin'ny mpanota fetin'ny mpanompo sampy ny 25 décembre Saturnale mitraisme dieu mitra de ny romana Sol Invictus zay ndra zany aloha androany zany ny fanazavana mikasika an'iny fa raha ataony conclusion voalohany tsy fantatra ny daty ny taona naterahany Jesosy tsy fantatra nisy marina ve Jesosy sa tsisy amin'ny lafiny histoire de tena ifampitadiavana hoe nisy ve sa tsisy satria tsisy document mihitsy tsisy preuve archéologique mihitsy preuve historique mihitsy manaprofo ny fisiny Jesosy teraka vo vetivety vo 2000 ans zany ny olona any amin'ny pharaon ny 8000 any vita daholo ary tantara daholo i Ramsès i Neferti ery iza daholo BDB vita rakitra daholo Jesosy tsy rakitra mihitsy hatramin'ny dinosaure 250 millions d'années vitany manapaiza daholo fa Jesosy tsy resaka mihitsy de tsy fantatra naterahany Jesosy taona inona tamin'ny androny Hérode sa tamin'ny androny Tibère de tsy fantatra koa hoe volana inona naterahany Jesosy satria mpiandro mianakalamandrana ça colle pas c'est n'importe quoi fa ny tena marina dia foroniny kristianina fotsiny tamin'ny androny izy moa empereur Constantin 1 sy Théodose hoe alors ranga manao fety daholo ny olona amin'io fety Saturnale fetin'ny Sol Invictus de mitraisme de alors ranga adoboka amin'io fotsiny hoe teraka tamin'io Jesosy zay ndray fa de bonne journée daholo